mateny iray dia efa nalahidy fototra nanam-pahefana amin'ny satana. Hoy Jesosy amin'ny jaona 5:10 raha misaraka amiko nareo tsy mahay manao inavy. Ninninina raha misaraka amiko nareo tsy mahay manao ninninina zao. Kristy nanao ny zavatra rehetra izay ilaina ataony amin'ny anjarany mba ho lasa tena iray amintsika. Naka karazana toerana iray mihitsy izy mba hahafany mamantatra miaraka amintsika isaky ny dingana tsirairay lalovantsika. Tsy misy zavatra mikasika anao zay tsy nandalovan'i Jesosy na koa hoe tsy takany. Mba takatra ve zany? Tsy misy zavatra zay mitrango amin'ny fiainanao androany zay tsy takatra Jesosy tamin'ny alalan'ny fahatsapany. Rehefa nilavin'olo ianao, nilavina ihany koa izy. Raha navela rery ianao, navela rery koa izy. Rehefa nararotina ianao, nararotina koa izy. Rehefa nentin'olona tamin'ny tsirany ianao, efa nentina tamin'izany koa izy. Mariny. Raha mijaly ianao zao, efa nijaly koa izy. Raha mangiry-firy ianao zao, efa nangiry-firy koa izy. Raha diso fanantenana tamin'ireo namanao ianao, izy koa azo antoka fa diso fanantenana tamin'ireo namany. Tsisy zavatra zay nandalovanao ankehitriny ka tsy takatry Jesosy izany, ary zany no amantaranao aminy mba ananantsika fifandraisana akaiky izay tiany mba ananantsika ao aminy koa. Misy zavatra mazava zay tokony inotsika mihitsy. Andriamanitra velona atao anatiko. Izy dia mahatakatra, tia izy, mahita izy, mandre ahy. Ireto misy zavatra dimy izay tiako takatrareo an-tsainareo androany. Ka rehefa mandalo atsatra ianao tsy maninninina, na mahatsiaro reraka kely, na koa ianao mahatsiaro latsaka kely, na mahatsiaro tsirarahin'olona, na koa ianao mahatsiaro fa nivavaka ohatrany tsy misy valin'izany dia mila mijaly ianao manao fiadianaram-panankely dia ohatr'izao no anaovanao azy. Mijanona fotsiny ianao dia any amin'ny toerana izay afaka itenenao mafy dia hiteny mafy. Raha tsy mety moa zany dia ataovy an-tsainao ao dia lazao hoe Andriamanitra miaina atao anatiko. Tia izy, mahita izy, mandre ahy izy, ary matakatra izy. Andriamanitra matakatra ahy. Mariny afaka andramana ve zany? Lazao Andriamanitra miaina atao anatiko. Tia foana izy. Tsy isy fotoana tsy tiavany azany tahaka ny tiavany ahy amin'izao fotoana izao. Mahita izy, mandre ahy izy. Andriamanitra matakatra. Ny olona tsy matakatra antsika izany foana. Tiantsika hatakatra antsika ny olona. Ny Baiboly milaza fa misesy ny andrandralany mba hatakatra azy no iran'Andriamanitra hitondra fanafana azy ireo fa tsy takatra izy ireo zany. Rehefa niantsoanao zao ataoko zao Andriamanitra niveriko fa mba ho faly amiko daholo ny olona. Zany hoe zaho aloha faly, tena faly mihitsy aho ka maniveriko fo faly kory zareo. Dia hoe Andriamanitra niantsoa mba hitony. Very namako rehetra dia nisy olona niala tao amin'ny fiangonako. Milaza ny marina aminareo. Very namako rehetra izay nananako. Voateny niala tamin'ny fiangonako. Betsaka tamin'ny fianakaviana ny hevitra anay ho lasa dala dia zany toy ny fotoana lava be reny hitanareo mialohan'ny fanarahantsika amin'ny olona rehetra. Ny olona tsy hatakatra anao zany foana. Fa Jesosy no mahatakatra anao. Izy no mahatakatra anao foana fa ao anatinao sy manampy anao foana izy dia mahita anao foana izy dia mandre anao foana izy dia tia anao foana izy. Ary lazaiko anareo zao raha anananareo fanavoazana ao an-tsainareo ao zany. Dia betsaka koa ny zavatra izay tsy dia hampisy fahasamihafana be loatra amin'izany. Eny ary Kristy tonga tena ray amintsika amin'ny natiora. Tahaka an-tsary zany maholo zany. Izay lalovantsika amin'izao. Dao jerena ny Filipiana 4:2. 15-10. Ary nanao zany zavatra zany izy, ary nataony an-tsitrapo ho antsika zany. Tsy nitereny izy, ary tsy nivozonana. Dia tahaka an'Andriamanitra tsy maniry antsika anao izay zavatra tsy tiantsika atao, tsy nitereny zany Jesosy. Mino fahafahana ny safidy tsara izy, fa izy hoe ho ataoko zany. Filipiana 4:5. Aoko aminareo zao saina izao sy ny tanjona sy fanentreteny izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Aoka izy no ohatrareo amin'ny fanentretena. Zao, mba ho mpakatompo tahaka fanentretena zany. Satria ilaina ny fanentrena ny tenantsika, ireo hevintsika mba ho eo ambanin'ny tenin'Andriamanitra. Izany na dia teny iray ao amin'Andriamanitra aza na nanendrika Andriamanitra manana ireo toetra feno sy fepetra manao an'Andriamanitra ho Andriamanitra.
de zao nitakaronareo jesosy le zanak'andriamanitra ten'andriamanitra tsy ny sainy zany mampitovy azy amin'andriamanitra zany ho zavatra zay tokony ho azonina na ho fikirina na ho tehirizina mafy fa ny foana ny tenany am'ireo tombontsoa sy voninahitra rehetra taminakany tenany mpanompo de ny ho andevo zany sy ny natongavany ho manam-pitovina amin'ny olona ary nateraka olombelona mihitsy tsy azoko atsaina mihitsy ny hevitra manambahany entiny zany amin'ny mahandriamanitra azy ohatrany hoe za zany teny hoe mila olona monjy ny fianakaviany vitsika fa inareo fa nivitsika aza mbola mahafinaritra ihany tokony tany zavatra marikoriko koa angamba ka mila mahafoy ny fiainako hatreto a de andeha ka hitovy amin'izy ireo mba ahafahako mahatakatra azy ireo amin'ny fomba rehetra mba ahafahako manao ny zavatra rehetra ho azy ireo fa tsy afaka manao izany ho an'ny tenana izy tsy manana ny famoronana zay dikan'izany sika fa Andriamanitra mihitsy no nidina tetika naka ny tena nofo mba ahafahany mamatatra atsika sy ny hirifiritsika rehetra sy ny fakapanahtsika rehetra sy ireo aditsika rehetra de nanao hoe za no mpanafaka anareo za matakatra anareo ady zany hitondra anareo any amin'ny toeram-pandresena tanteraka mihitsy tsy takatsika zany aloha fa araky ny anarantsika zany no iveratsika mikasika zany angamba azo fahalalana amin'ny tombo sika fa mpizara tamin'ny mahaolona atsika izy aintsary zany hoe mahaolombelona zany miatrikady maharatra manana ratrapo mahantra mamela eloka tsy manana lolo-po fantany daholo ary izy efa nielohantsika de naomby tamin'izany efa nielohavany lalana ho an'ny tsirairay amintsika mba andehanantsika manaraka azy sy aomby azatsika any ko tsy voatery iana fiainam-pahatezerana foana ianao tsy voatery hijanona eo amin'ny zavatra zay nazo anao efa 20 taona eo foana ianao ka amelanao zany animbary fiainanao tsy voatery ianao zany ianao ary tsy voatery andany ny androm-piainanao amin'ny fitsaboana foana mety mitaky fotoana zany fa mety mitaky ny fiainanao ray manontolo mihitsy tsy tokony ady amin'ny zavatra mandritry ny androm-piainantsika zany sika izay efa nitranga tany aloha ela-tany tsy nana fiatomboana tsara mihitsy afa mino fanana fihavarana tsara de nao koatra zany afaka mianatra amin'ity olona sika izay tsy tiatsika afaka mianatra ny tsara amin'olona sika amin'ireo izay tsy tsara akory ono no ahafahantsika manao zany satria Jesosy nanao zany izy ny mpialo lalana atsika ohatra ao atsika tonga avy ihany amin'ny voninahitra izy nidina avy ihany an-danitra izy nandeha tsitrapo amin'ny tenany de naka ny tenany nofo de nandeha sy nanameloka ny fahotana tamin'ny nofo mba hahatonga antsika ho afaka tamin'ny nananan'izany fiainana ambany zany mba hanome antsika fiainana ambony fa nanana ny tenany tamin'ny tombontsoa rehetra izy 15 ary efa hita fa nanatary olona izy de nanetry tena ary mihoatra n'izany nanaiky ho tonga hatramin'ny fahafatesana aza de ilay teo amin'ny azo fijaliana ko satria izy nidina tamin'ny ambany indrindra de nasandratr'Andriamanitra sy nomeny azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andaolehan'ny lohalika rehetra ka ina nitatsika zao izy nanaiky sy nampijaliana fa aveo izy nanafafinaretana inareo avy nanaiky izy nanana fahoriana izy fa avy eo nanana fafinaretana zao tiatsika raha tsy manaiky sika tsy sirifiry nefa azo fafinaretana azonareo ve zany sasany aminareo zao sahirana amin'ny fiainanareo ary tena lay mpanahy mba hiverina amin'ireo zavatra izay nezan'Andriamanitra mba elanao satria mandratra zany misy olona veto zao zao fa eto a ilaza aminareo fa hatreo tsara zany amin'ity fotoana ity aza mitsoka zany amin'ity fotoana ity ainareo ve aiza ny farany olona mitsoka any anefitra iagara zao nitsoka tany anefitra mosesy nitsoka tany anefitra ny olona rehetra izay mitsoka de any anefitra daholo ainareo nitranga aveo Andriamanitra mitondra azy ireo hiverina ho avy amin'ny fitsoahany ray raha hitsoka amin'ny toerana izay misy ianao ankehitriny de mety hiena kely ny hirifirinao zao fa mbola hijanao maonena foana ihany ianao ary mbola hiveriny eo amin'ny toerana io ihany
indray elo ny fampijaliantenanao ny amin'ny tsy fahampiany fahatokiana sy ny fampitanao ny tenanao amin'ny hafa ary ny fiheveranao ny mety hofevitry ny olona fa mitomany amin'andriamanitra tiako lasany zao tsy te hijanotry zao ampio ovao afatoro amin'ny altara raha ilainy zany fa aza velana lavitra anao te ho afaka ary tena afaka. Hebreo 4:5 fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahatakatra ndrehetra anao hoe Jesosy mahatakatra mba mahafaly anareo koa ve zany tak'izay mahafaly hitanareo za taloha tena hafafa mihitsy zany hoe tam'izany tsy tena nitovy loatra tam'ireo madamafy zay fantatro za zany le karazan'olona ohatrany tsy ao foana azonareo ve tsapako ohatrany tsisy olona mahay azy zany mihitsy na zaza tsy mahazo ny tenako ary tena nampisandratra azy zany tena nampahery rehefa tena takatra zany hoe fahalalana fa Jesosy mahatakatra azy zany fa mahay izy izy koa mahatakatra anao fa manana mpisorona be sika fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara-mitondra na mahatakatra ny fahalementsika sy ny tsy fahatanterantsika fa zay efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra takatsika kanefa tsy nanana ota vakio zao izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra takatsika kanefa tsy nanana ota raha misy karazany zavatra kanafanahinao zao Jesosy mahatakatra izany fankapanahy izany izy efa nanohitra zany taloha mba alalatsika zany amin'ny alalany afaka manohitra fankapanahy rehetra izay mandalo amin'ny fiainantsika sika azonareo ve zany ka tsy tokony tenenao zany tsy vitako tokony tenenao de hoe vitako satria Jesosy nilaza fa vitako zany fa mahazo natiora vaovao mihitsy sika Jesosy tonga de naka ny natiorantsika de nanome-atsika kosa ny natiorany fomba hafa zany lazany hoe izay ananako de anao Andriamanitra izay ananao de tiako miteny olona hoe rehefa mandray ny Kristy ho mpamonjinao ianao de mila manome tsy izay verinao fa ianao fotsiny ihany izay tsy mbola tena feno loatra aloha fa mila omenao ihany koa izay rehetra fantatrao fa tsy ianao. Hainareo nahoana? Fantatro fa mandeha amin'ny lalana mampidoza rehefa milaza zany so misy olona tsy mahay mandray zany akory fa hitanareo zao za tsy miraradina de kely akory aza mikasika ny fahalemeko. Nahoana satria ny Baiboly milaza fa mampiasa tany mangatritra izy. Raha dika teny hafa fantatro zay tsy mety amiko ary mety betsaka zavatra hafa koa aza ngamba manao zay anararotana kely ny tenako foana mety ilay mpanany any kely foana tsy fantatro hoe mbola isy andro maro ve tabadabana tsy misy ny vavako zay saika mampiditra amin'ny olana kely foana ary ty ova am'izany de mivavaka de mibebaka tompo mibebaka tsy vo isy isan'andro Andriamanitra mifona aminao ampio fa lazaiko anareo zao olona afaka satria za tsy mifo maraina mba merinao an-tsaiko ny fomba tsy nambiazako rehetra tamin'Andriamanitra omaly sy ireo dingana 10 taorinany mialohan'ny itsanganako avy eo ampandriko fa fantatr'Andriamanitra zay tranga mialohan'ny azony efa fantany zay tranga mialohan'ny azony anao fantany daholo ny fandrotsony zay efa vitanao sy zay mbola ho ataonao ary velonao anatinao izy mahay anao izy mahita anao izy mandre anao izy Andriamanitra mahatakatra anao ary tsy milaza ao amin'ny alalan'ny za fa tokony anao toetra ratsika manoloana ny fahotantsika zao ny lazaiko anareo miezaka manantratra ny mariky ny fahatanterahana sika fa tsy isy na de olona ray azy araka ny nofoka atanteraka izany fa mila miezaka foana ianao mila miezaka foana mamely zay zavatra efa lasa de miezaka manadino zay zavatra ny orina de miezaka ny eloka rehetra de mampalemenao fa mitoy foana ianao de mitoy alazaiko anareo zao za ty an'Andriamanitra re olona za ty an Jesosy tiako Andriamanitra tena kasitrahako mihitsy zay nataony ary anareo zao fo isamaraina ary manao zay ho afako zay ano andradrain'Andriamanitra ajano ny fanerenany tenanao ho lasa zavatra hafa akoatra ny olombelona
jesosy mahafantatra tsara ny maha-olombelona atsika. Ny maha-kristianina tsy programa ho anao mba ahafahanao manova ny tenanao. Ny atoko-pivavahana zao miteny anao fa tonga saotom-piangonana de zao ataovy ty de zao aza atao ty de aveo anao tonga soato amin'ny groupinay. Fa jesosy tsy zany. Rehefa manangona anao izy de tonga de tena ray aminao. Lasa tena ray aminao. Anome natiora vaovao anareo ainareo hoe nahoana ny fomba fivavahana manome antsika fitsipika, fa jesosy nanome antsika natiora vaovao. Izy manome antsika faniriana vaovao. Ny fivavahana milaza hoe ianao mila manao zavatra, jesosy milaza hoe tsia, ianao tianao zavatra. Anome anao reo faniriana hafa arakaraky ny tombonao fitiavana an jesosy no atakaranao koa zay zavatra resako aminao zao androany, zay zavatra nataonao atsika, ny abe ny atsarany amintsika, fa mahatakatra atsika izy, ao anatsika izy, tia atsika izy, manampy atsika izy, arakaraky ny andrinao ny anao ny marina sy anoeranao ny fakapana satria ianao tia an'Andriamanitra, tsy hoe satria tokony ataonao zany, fa satria zany tianao atao. Ary za mihevitra am'izao fa eo ambany fanekena vaovao, ka na de nididy folo aza lasa teny fanekena fa tsy lalàna. Raha ny tao ambany fanekena taloha de nisy aza manao zao tokony atao, zao tsy atao. Fa raha ny ambany fanekena vaovao de ianao tsy manao zao. Ianao tsy manao zatsy. Satria tsy zany mihitsy ny fandrianao. Nahoana? Satria ny olona rehetra zay ao amin'ny Kristy de natiora vaovao. Efa lasa ny zavatra taloha, fa ireo zavatra rehetra ao anatin'ilay olona de tonga vaovao. Todika amin'ny Kristy isika, ka ny any ilaina ataontsika de ny ilazana hoe te hiasa iaraka aminao Andriamanitra mba hanala ireo sakana rehetra eo amin'ny fiainako. Raha mbola velona koa ka mandrapodiko any aminao isan'andro te hanao fivoarana foana. Tiako ny fifandraisako amin'Andriamanitra satria isan'andro zay miaraka aminao zavatra foana. Isan'andro zay miaraka aminao zavatra reveriko fa tena mafaly zany. Satria zany mampiseho fa Andriamanitra tia loatra zay, tsy mamela horery zany mihitsy. Izy tsy namela hijano mahonena foana tahaka ny andohako taloha, fa izy de nanova tamin'ny voninahitra, ho amin'ny voninahitra. Ary te hampahery anareo androany ajanony amin'ny fanahinany voninahitry ny olo-kafa de akafizy ny voninahitra ao. Zany hoe raha ohatra ianao ka mivavaka 10 minitra isan'andro fotsiny zao fa aminao zany de zava-dehibe, de ifalio zany. Ka rehefa miara-misakafo amin'ireny ravavy tena kristiana be izay milaza fa mivavaka adiny 4 isan'andro reny ianao, aza manamelo tenany amin'izany. Tain'Andriamanitra ianao toko fa manam-pahasoavana mihoatra noho ny ahy ianao zany. Ka ohatr'izany fijerinao zany raha pitso io de lasa 10 minitra manaraka 5 herinandro reny zao ora ray. Mandefa be loatra zany azonareo ve le izy? Marina tena ilaiko 5 taona tamin'ny firy mialohan'ny fafinaretana mba ho afaka hitsangana eto ary laza aminareo zany androany. Za tsy milaza toroteny vidina tamin'ny boky mba amorona nafatra eto fa fiainako zany. Ny tomboka tamin'ny karatra fiantsenana sy nanolo taratasy mpivoana de nitoy nandroso. Tombo manao fatrabetsaka fa tsy manana fotoana loatra. Ny fahamasinana de navena tao amin'ilay olona anaty Andriamanitra tonga de nanamasina antsika. Ary ny Baiboly miantso antsika ho masina fa tsy masimasina. Ary tiako zany. Tena zava-dehibe ny alalantsika hoe izy sika eo amin'ny Kristy. Sika tsy nalaina avy tamin'ny rajako zany. Zany hoe ahoana moa no ahafahan'ny olona anana endrika tsara raha ampatsorana izy ireo mihevitra fa ny razam-be de avy amin'ny rajako. Mifona fa sika tsy biby zany ary ihany koa sika tsy mila mitondra tena tahaka azy koa. Ny teoria, ny fivoarana de tena nanimba betsaka loatra tamin'ny fiheveran'ny olona ny endriny. Raha fantatro fa zanak'Andriamanitra de afaka manana tanjona sy fahatsapana fa za zany de mananasina sy lanja. Fa everiko zany fa nandritry ny atapitra isan'ny taona ny voarina avy amin'ny rajako. De veriko fotsiny zany fa hoe raha avy amin'ny biby tokoa de tokony hiaina tahaka an'ireny. Zany zao de isan'ny zavatra diso eo amin'ny fiarahamonitsika ankehitriny.
tsy fantatra aloha mikasika anareo fa za de tezitra amin'ny olona zay miezaka manao zay elana amin'andriamanitra foana tsy ho fananao zany andriamanitra. Afaka milaza amiko ve nareo manina ny olona mijery ny zava-mitranga de mihevitra fa ny fanesorana an'andriamanitra ny valiteny zavatra rehetra. Zany hoe mila an'andriamanitra sika, andriamanitra foana, momba an'andriamanitra miampy andriamanitra miampy andriamanitra. Karaha tsy ny olona rehetra zany de mbola anan'izany amin'ny fianako foana, ary tsy afaka raharaha itsika zay verin'ny olona, na zay tiany mba halainao namana na zay tiany mbo namatsika, fa afaka inony olona zay tiany amin'izany fa mila jany no miteny antsika fa tsy tokony ino sika. Kristy tonga iray amintsika amin'ny mahazanaka, ary izy nanasa antsika mba ho lasa zanaka miaraka aminy amin'ny fifandraisana amiray. Izy rery ihany no zanaka malala lay tokan'Andriamanitra, fa izy nanaiky mba hizara zany amintsika. Jaona 1:7 endre manahoana ny fitiavana naseho an'ny ray de ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Mba takatra ve zany nasaino ao sika na tsy ny hoe rahalahy lasa ray aminy ianao zanak'Andriamanitra natsangana. Ny Baiboly milaza hoe ary ny fanahy masina na nisy famantarana de nitombo-kasehan'ny fananganana tao amin'ny fananareo, tamin'ny nampalalana anareo tao anatiny fa Andriamanitra de rainareo fa tsy rajako. Zany hoe adalana ahoana moa zany? Aritanareo zao faly fa eto nareo androany fa mbola faly koa amin'ireo tapitrisany maro zay mandefa ny fahita lavitra ary angamba zao nareo mihevitra hoe diso ty loatra. Fa raha manana 10 minitra fotsiny mba ampidirako ao amin'ny fiainanareo fa tianareo Andriamanitra, fa ny finoany tamin'ny tanany mihitsy nareo tao an-kibondrenareo tao. Andriamanitra manana tanjona ary izy koa manana planina ho anareo. Jesosy maty ho anareo mba hamelana ny elokareo, mba hitondranao amin'ny firaisana sy firindrana ary ny mahiray amin'Andriamanitra. Raha mandray ny Kristy ho mpamonjinao ianao de ho avy hiaina ao anatinao izy, tianao izy, mandreanao izy, mahitanao izy, ary Andriamanitra matakatra anao. Ary mbola tsy nandray ny Kristy ho mpamonjinao ianao de afaka ataonao amin'ny fitenenana tsotra zany hoe Andriamanitra mifona aminao any amin'ny fahotako. Za mino an Jesosy, mino a. Tongava miaina ato anatiko, mahamela ary omeo fanomboana tontolo vaovao ah. De manao vavavaka tsotra ianao. Izao atsola ny numero eo amin'ny écran. Ka ho faly izahay iresaka aminao. Amaly ireo fanontanianao, ivavaka iaraka aminao misimisy koa. Ary andefa ny boky izay nosoratako mahanampy anao hitondra ny fanomboana amin'ny fiainana miaraka amin'ny Kristy. Marina andao de raina ny tompo. Fitiavana manahoana moa zany atsona antsika ho zanak'Andriamanitra zany? Karazan-javatra manahoana moa zany? Karazam-pitiavana manahoana moa zany? Le manasa antsika ao amin'izany fifandraisana zany, namelana ny lanitra ka nidinana ambany, de nandovana ny vidiny izay nividiany Jesosy mba hahafahantsika miverina amin'izany fifandraisana amin'Andriamanitra zany indray. Nandraisana andreo kapoka, nandatsan-drany, ny laviny, navela rery. Tian'Andriamanitra ianao, fantany ianao, ao anatinao izy, mahitanao sy mandreanao izy. Tainy tomponareo.